Korintianina voalohany toko 5:10. Famaranana, tory lalana sy fanaovam-belona. Korintianina voalohany toko 5:11, ny andininy voalohany hatramin'ny 7:20. Ary ny amin'ny famiriam-bola ho an'ny olona masina, dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana ny Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro, dia samy manokana ao amin'ny avy ho rakitra na amin'inona no anambinana azy, mba ho vita raha teo ny famiriam-bola mandra-pahatongako. Ary rehefa tonga aho, dia izay sitrakareo no hirahiko hitondra taratasy hanatitra ny fiantranareo ho an'i Jerosalema. Ary raha tokony handehanako izany, dia hiaraka amiko ireo. Hankaty aminareo aho rehefa namaky an'i Makedonia, fa hamaky an'i Makedonia aho, ary angamba hitoetra eo aminareo aho, na handany ny ririnina aza, mba hanateranareo ahy amin'izay halehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo aho ankehitriny, fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pentekosta, fa varavarana lehibe ny voavoa ho ahy hazoko miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty, dia tandremo mba tsy hanan-tahotra eo aminareo izy, fa ny asan'ny Tompo no ataony, tahaka ny ataoko koa. Koa aza vela hisy olona hanao tsinitsinina azy, fa atery soamantsara izy mba ho tonga aty amiko. Fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny Apôlôsy rahalahy, dia nangataka azy fatratra ho hiara-mandeha amin'ny rahalahy hankaty aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny handeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambeny ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy, mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy, fa voaloham-bokatry Akaia izy, sady efa nanolo-tena ho amin'ny fanompona ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho, ry rahalahy, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny, sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko, fa ireo no naefa ny tsy vitanareo. Fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Manao velomanareo ny fiangonana ty Azia. Manao velomanareo indrindra ao amin'ny Tompo Akoila sy Prisila, mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao velomanareo ny rahalahy rehetra, mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Ny tanako izaho Paoly no anaovako veloma. Raha misy tsy tian'ny Tompo, aoka ho voaozina izy. Maranina ata. Ho aminareo anieny fahasoavany Jesosy Kristy Tompo. Ny fitiavako dia ao aminareo rehetra, ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Riba munzi
fiove